eo amin'ny fikambanana AMAO na ny fikambanan'ireo atleta efa niatrika ny lalao olimpika dia tonga indray ny fotoana izay karakaran'izy ireo ny azakazaka ho an'ny firaisan-kina ka ny faharoambiroapolo ny volana marsa ho avy izao no voatondro anantanterahana izany faninarana izany. Mitondra fanazavana mahakasika indrindra izay Ramatoa Rosa Rakotomanga izay filohan'ny fikambanan'ny AMAO. Anisan'ny hetsika hovoziny AMAO amin'ity taona ity dia ny 3e édition ny course pour la solidarité féminine. Iarahantsika malala fa efa nisy ny première édition tamin'ny 2013 dia nisy koa ny 2e édition tamin'ny 2014 dia ny 3e édition zany dia prévu amin'ny 22 mars amin'ity taona ity. Ohatrany ahoana no fizotra amin'ity taona 2024 ity? Raha ny amin'ity taona 2024 ity zao dia misy fahasamihafana kely amin'ny hatramin'izay satria ny raha nisy ny première année izy nisy ny course ho an'ny vehivavy fotsiny ny tamin'ny herintaona indray nasitsika vehivavy dia nasiana lehilahy fa ny amin'ity zany izy koa ny relais mixte zany hoe kiambanan'ny vehivavy sy ny lehilahy ary efa voalaza daholo moa zany ministera rehetrarehetra efa voalaza daholo koa reo mpanjay anjara efa nisy tamin'ny herintaona izay ny Cameroun zany ny confirmé ny fandraisany anjara daholo zany ary tiako moa ny manamarika etoana ary misaotra melosa aby satria ny hetsika ataonay amin'ity 3e édition ity zany dia tena eo ambany fiahinana madame Voangrajona Mapianina izay renin'ny vehivavy rehetra satria raha tsika malala fa io hetsika ataony AMAO io dia à l'occasion ny valy-marsa ny andron'ny valy-marsa zany hoe ny andron'ny vehivavy dia eo koa nefany ny saorako manokana koa Andriamatoa ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena izay tsy nisalasala mihitsy nanampy anay satria ao ambany fiahiny koa zany io azakazaka io ankoatran'ny vilona n'Antananarivo moa zany araka ny mahazatra. Taratasy rehetrarehetra mahakasika an'io moa zany efa nalefa alohan'izay fantatra adresy fa afaka manatona aty amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena varavarana 107 zany izay olona mitady fanazavana mitady ny taratasy momban'izy io. Ny hetsika amin'ity taona ity dia efa marihana hatramin'ny voalohany hoe entina hanampiana ny Olympien aloha voalohany indrindra dia faharoa manaraka an'izay iarahantsika malala fa i Madagasikara handray anjara amin'ny lalao nosy any La Réunion mois d'août zao dia anisany hanome tanana zany ny association malagasy des Olympiens vola azo io hetsika io izay misy 150 000 ariary ny droit de participation ka ny vola azo zany dia entina hanampiana ny mpanao fanatanjahantena antsika izay handray anjara any amin'ny lalao nosy zany izay ny anisan'ilay join'ny association malagasy des Olympiens mantsy amin'ilay hoe